Fifaliana trandriavana no iarabanantsika amin'ny anaran'ny Tompo fa 4 ny volana Desambra taona 2024 manohy ny fiomanana amin'ny fiavian'ny Tompo isika mankalaza an'Andriamanitra amin'izao fanompo-pivavahana izao. Ny salamo 70 voalohany hatramin'ny 5 farany iarahantsika mamaky ho fideranan'ny Tompo mitsangana ary idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Andriamanitro fangiana nafaka, Jehovah fangiana monjy ahy. Aoka ho menatra sy angay ahy izay mitady ny aiko, aoka iambo sy afa-baraka izay faly amin'ny manjoa ahy, aoka iambo noho ny famenarany izay manao hoe hiasa koa izay. Aoka ho faly sy ravoravo aminao izay rehetra mitady anao, ary aoka izay tia ny famonjenao anao mandrakariva hoe ankalazaina ny Andriamanitra. Fa izaho dia ory sy malahelo, fangiana ankaty amiko Andriamanitro, mpamonjy sy mpanafaka ianao, aza ela Jehova o. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro miantso izay ary mamaly ianao, dia tsy hoe tonga fangiana fotsiny, fa efa teto talohanay nitaridalana anay koa raha vao ny fo maraina. Dia tsy namelanay ho tafandrimandry ianao fa manaitra ny fanahinay handiny tena amin'izao fotoana ny advento izao, hitarika anay amin'ny fibebahana marina mba ho tsara homana amin'ny fiavianao. Manatanteraka izao fanompoana masina izao izahay, ary dia mamindra fo mamelany elokay mba tsy ho fanompoana aroarom-paratsiana itony fanompoana itony, na ho fanompoana anakonana sy iafenana amin'ny ratsy natao. Dia matoky izahay Tompo fa ho angina ho indray amin'ny teny famelan-keloka manao hoe voavela ny elokao. Irao ny fanahy masina mba hampianatra anay ny sitraponao amin'ny soratra masina izay ho vakiana sy hanafarana anay hitombonay mandrakariva amin'ny fanetretena koa. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Luka 4:20 ny andininy 7 hatramin'ny 4:11. Luka 4:20 ny andininy 7 hatramin'ny 4:11. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo ianareo. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoky tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe: Andriamanitro, misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona sasany izay mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajangana tahaka io mpamory hetra io azy. Mifady indroa isan-kerinandro aho, mandoa ny fahafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho. Fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitreny sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa nitehatratraka nanao hoe: Andriamanitro, mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-tranony, efa no hamarinina noho ny anankiray. Fa izay rehetra manandra-tena no ahetry, ary izay rehetra manetry tena no asandatra. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Voasoratra hoe: fa ilay mpamory hetra kosa nijanona teny lavitreny sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory, fa nitehatratra ka nanao hoe: Andriamanitro, mamindrafo amiko mpanota. Lazaiko aminareo, hoy Jesosy, izany lehilahy izany nidina tany an-tranony, efa no hamarinina no hoy anankiray. Fanoharana no entiny Tompo mampianatra ny fanetretena, lalana ho amin'ny famindrampo. Ny alatsinainy lasa teo isika dia nafarana fa ny fanetretena dia lalana ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny amin'ilay tandapa etiopiana. Eto kosa ny fanetretena dia lalana ho amin'ny famindrampo ny amin'ilay mpamory hetra ny tehatratra.
amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry havana dia maro ny olona eny ny antoko-pivavahana milaza ho kristianina mihevitena ho ambony noho ny hafa, masimasina kokoa noho ny sasany. Ary dia mitondra lesona ho antsika ity perikopa ity, manoloana ny avonavo ny fariseo, manao ny tenany ho zavatra amin'ny tsara hitan'ny olona ataony, ary eo anatrehan'ilay mpamorietra manetry tena no ny fahatsapany ny mahampanota azy. Tsy nitoerana na ny andraikitra ao amin'ny fiangonana tokoa no inona, fa ny zava-dehibe dia ny toe-po feno fanetretena, fahatsiarovana ho tsinotsinona eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny fomba na ny foto-kevitra ara-pivavahana no inona, fa ny fanetretena ny kristianina mpanota mila famonjena. Izany no afatr'Andriamanitra amin'ity fanoharana nentin'i Jesoa nanaovany fampianarany amin'ny fanetretena ity. Luka 7:17-7:12 no nitsongaina manokana hitondrana ny afatra ho antsika. Lalan'ny famindrampo ny fanetretena. Mbola andro ny advent izao ry havana, fandinihan-tena mialoha ny fiavian'ny tompo. Fa amin'izay fanisan'andro ny fiarahamonina koa dia faraparan'ny taona fanaovana jeritodika eo amin'ny fiainana. Dinio eo anatrehan'Andriamanitra ny tenanao. Ilay mpamorietra dia tsy sananatona fa nijanona teny lavitra, tsy nety ny andrandralanitra ny tehatratra, ary ny fandinihan-tenany dia nanery azy ilaza tamin'Andriamanitra hoe mamindrafo amiko mpanota. Ny fehikeviny rehefa nandini-tena teo anatrehan'Andriamanitra izy dia ny fahitany fampanota izy. Mpamorietra tena farahidiny amin'ny faharatsiany izany tamin'ny fiarahamonina nisy izao soratra masina izao, tantarain'izao soratra masina izao. Ny fariseo kosa eto dia nanohatra ny tenany, nanandinika ny tenany miohatra amin'ny hafa. Izay ny ambaran'ny fariseo. Tsy mba tahaka ny olona sasany, mpanao ankeriny, tsy marina, mpijangajanga, na tahaka io mpamorietra io. Tsy nandinika ny tenany manoloana an'Andriamanitra ny fariseo, ka nihevitena ho zavatra. Fa ny mpamorietra kosa dia nandiny tena teo anatrehan'Andriamanitra ary nahatsiaro fampanota eo anoloan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Izy ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Toy inona ianao eo anatrehan'Andriamanitra? Izany no hitahiriana antsika amin'izao fotoana ny advento izao. Handiny tena tsy eo anatrehan'ny hafa, hampitaha ny mombanao ivelany hatramin'ny kiraro, hatramin'ny taovolo rehefa krismasy, fa ny anoloana an'Andriamanitra handinika ny hoe manahoana ny fitafy, ny toetranao eo anatrehan'Andriamanitra, tsy eo anatrehan'ny hafa fa eo anatrehan'Andriamanitra. Misy ny olona miafina ho ambadiky ny fivavahana, natao hiravahana ny fivavahana fa ao anatiny ao dia fiatsaram-bela tsy hitaka ny an'ny fariseo. Misy olona mihevitra fa tsy tokony misy antony bebahany intsony, dia tonga amin'ny soratra masina hoe mampandainga an'Andriamanitra ary mamitaka ny tenany. Fa izao rehefa mandinika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika ary asaina hanao izany amin'izao andro ny advento izao, dia anatona amin'ny fanetretena ka ilaza amin'Andriamanitra hoe mpanota aho, mpanota aho. Mpanota ianao aza manandra-tena, manetretena eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa mandinika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra isika fa tsy mampitaha ny fiainantsika amin'ny hafa na ny mombantsika amin'ny sasany tahaka ny fariseo, dia hita hoe tsy mendrika isika,
anetry tena ka ilaza koa manao hoe mamindra fo amiko mpanota eo anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa manetretena eo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Manetretena eo anatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Tsy sahina natona, tsy niandrandra lanitra ary ny tehatratra ity mpamorietra ity. Tsy nanana fahasasaina foana tonga dia hijoloka fa tena nanetry tena hoe ety alavidavitra, tsy mendrika natona anao akory Andriamanitra, hiondrika tsy hiandrandra ny lanitra akory aho raha hangataka famindram-po aminao. Mitehatratra ao anatin'ny alahelo sy ny fahatorotoroana fo. Raha ataontsika izany dia Andriamanitra, izay ny fihetsika nataon'ity mpamoretra ity. Nanetry tena eo anoloan'ny fahamasinan'Andriamanitra izy. Rehefa nandiny tena teo anatrehan'Andriamanitra izy dia nahita fampanota ary nahafantatra miharihary fa feno fahamasinan'Andriamanitra ka tsy mendrika tonina akory, tsy mendrika ho andrandraina akory. Aleo miondrika eo anatrehan'Andriamanitra, ary eo makabana eo anoloan'ny fahamasinan'Andriamanitra, aleo mitomany sy mitehatratra manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary dia vavaka fohy sady tsotra Andriamanitra mamindra fo amiko mpanota. Tsy mila vavaka lava reny, tsy mila fomenomenonana betsaka na fitarainana be. Ampy amin'ny fonao ny vavaka feno fanetretena, mamindra fo amiko mpanota. Ny olona tsy mba manetry tena manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra ry havana dia maka ny toeran'Andriamanitra ka mihevitra ny tenany ho marina, mihevitra ny tenany ho masina sy feno fahatsarana. Misy tononkira tokony hampieritreritra antsika ny hoe hafa ihany ny nareo ny toyany. Ary ao tsara ny tononkira iny dia mba halalinina tsara hifanitsy amin'ny soratra masina ve. Mety maro aminareo mahalala an'izany tononkira izany. Hafa ihany ny fifoazana. Tsy hoe famelezana ny fifoazana fa ataovy mifanandrify tsara amin'ny soratra masina ny tononkira. Tsy hoe fieveran-tena ho zavatra mihoatra ny hafa, hampitany tenanao mihoatra ny hafa ianao, fa mena ambany mena ianao raha hampitany tenanao mihoatra amin'Andriamanitra. Tsy maintsy hiaiky eo mivovoka sy ny lavenina ianao, na manahoana toe-panahinao, tsy olombelona no hampitahanao ny tenanao fa Andriamanitra. Izany ny tena fanetretena ry havana. Ajao ny fahamasinan'Andriamanitra. Izy ihany no afaka manamarina, izy ihany no afaka manamasina. Izay ny 4:10, nidina ny an-tranony izy efa no hamarinina. Ny fanetretena ry havana dia lalan'ny famindram-po. Ndreto ohatra 4 ao amin'ny filazantsara ka niliko ihany. Ny tantaran'ilay vehivavy Kananita izay niondrika namafa ny tongotry Jesoa tamin'ny ranomaso, nanositra menaka any Jesoa. Liko atoko 7:9 hatramin'ny 10. Ao amin'ny 9:7 rehefa nandalo izany fanetretena lehibe izany, ilay vehivavy Kananita dia hoy ny Tompo taminy voavelany elokao. Liko atoko 7:9 Ny ohatra faharoa dia ny amin'ilay antsointsika hoe zanak'Adala. Ao amin'ny Liko atoko 5:10 ny 1:12 hatramin'ny 2:30. Rehefa niverina tamin'ny ankonany ka nanonona ilay zanak'Adala manao hoe efa nanota taminao sy teo anatrehan'ny lanitra sy ny tany aho, dia ilay iray no manao hoe asio peratra ny tanany, asio kapa ny tongony. Lalany ho amin'ny famindram-po ny fanetretena. Ny ohatra fahatelo dia ny amin'ny Zakaiosy.
rehefa nianika azy izy mba hiavaka noho ny hafa dia nampidininy Jesoa ka ny an-trano tany aminy Jesoa. Rehefa nibebaka i Zakaiosy dia notonoany ny tompo taminy teny hoe anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa. Ny Luka 7:7. Ny ohatra faefatra dia ilay jiolahy niaraka tamin'ny Jesoa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ankilany. Luka 7:7 hatramin'ny 7:7. Rehefa nanetry tena ilay jiolahy dia hoy Jesoa manao hoe anio no hiaonanao amiko any am-paradisa. Ny fanetretena dia lalan'ny famindrampo. Ndeha atao hoe ianao no ohatra 5. Rehefa tongeto ianao mandray izao afatra izao dia ianao anatona an'Andriamanitra amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, anonona koa ny vavaka ilay mpamory hetra manao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mpanota. Dia makivaky tontolo andro amin'ny fahamarinana ianao, ninninona ataonao. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, amin'izao andro ny advento izao, dinio eo anatrehan'Andriamanitra ny tenanao, tsy anakambara fa tsy ny mahampanota anao ianao, azahoarina amin'ny hafa ny tenanao, fa dinio eo anatrehan'Andriamanitra. Manetretena eo anoloan'ny fahamasinan'Andriamanitra, aza sasafoana anatony raha tsy amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, aza sasafoana hiandrandra na hiandranandrana hiavinavina, fa manetretena dia hitanao fa ody any an-trano ianao miaraka amin'ny fahamarinana, hamonjy toeram-piasana sy ny asa aman-draharaha fanao andavanandro omban'ny fahamarinan'Andriamanitra ianao. Ny tompo ane hanampy antsika hitahiry izany teny izany amin'ny fanahin'ny masina. Amen. Hivavaka isika. Misaotra Tompo fa nampandrenesinao anay ny fampianara avy amin'ny fanoharana ny amin'ny fariseo sy ilay mpamory hetra. Ho sitrakao aneny anefy anay hanana fanetretena ka aizanay mandiny tena eo anoloan'ny fahamasinanao dia hitaraina koa aminao manao hoe Andriamanitra mamindrafo amiko mpanota. Mba ho tsara homana ampoam-panahy ara-tsaina izahay amin'ny maha-olombelona anay rehetra hitsena ny fiavianao. Misaotranao izahay noho mbola azonay matoky anao indray hitarika anay amin'ny tanakavanan'ny fahamarinanao, hiatrika ny tontolo andronay, ny tontolo mpiainanay, tsy eto amin'izao tontolo izao mora levina ihany fa ho amin'ny mandrakizay indrindra koa ny tontolonao Andriamanitra. Misaotra Tompo noho ny amelanao anay ahatsiaro amin'ny bavaka ireo ankonanay ka naizanaiza misy azy ireny mba tario amin'ny tananakavanan'ny fahamarinanao koa mivoaka sy miditra ny trano honenany, manao izay rehetra ataony andavanandro na ho asa na ho fianarana, ary akekezo ny firenenay miazakazaka amin'ny fampelezan-kevitra samihafa, dia ianao no mbola hiaro ny fahamarinana ao anatin'ny fividianana andrandraina, ianao no hiaro ny fandriampahalemana mandritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izay noharianao, feno avinavina ny betsaka, misy koa anefa ny manetry tena, dia aza tsy ny avinao ny manetry tena fa ataovy matsiaro ny famindramponao vaovao isa-maraina, tario amin'ny tady mazaka-pitiavanao kosa ireo miavinavina, mba ho tonga amin'ny fanetretena amin'izao fotoana fiomanana masina izao. Dia jereo ny fiangonanao mba hampiomana olona tahaka ny Jaona mpanao batisa handray ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesoa ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho hamasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etsy antany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahaza amanay, ary mamela ny heloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
raisoary nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo amin'ny fifaliana no ivoanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.